Mitoy ihany ny fampetana amin'ny vantana ny zava-miseho toy Mananjary. Mbola tsy miposaka ny masoandro fa defa ety amin'ny toerana nanaovana ny miavatory sy ny fitatitra ataon'ny député Aja ny mpitandro ny filaminana ireo forsa misy 80 raha ny fanisana azy veto. Etsy moa zany etsy atsimo etsy misy ny estrady anankiray defa misy feno miaramila ireo manoloana ny estrady ireo. Eto koa misy estrady anankiray dia efa feno miaramila. Eto misy estrady anankiray dia efa feno vahoaka. Ity moa zany ny estrady anaovana an'ilay hetsika. Misy ray aman-dreny afaka iresadresaka amintsika. Inona ny zava-miseho eto Mananjary amin'izao ora izao, ray aman-dreny? Ny zavatra miseho eto Mananjary zao dia nitongavana fitandro filaminana misy amin'ny 20 eo. Tamin'ny tokony teo tamin'ny 4 ora lasaka kely teo. Dia mahitsy moa zany vahoaka zany dia anisan'ny malahelo satria ny zavatra taon'ny tatitra taon'ny député Aja zany dia zavatra soan'ny vahoaka eto Mananjary. Ary manaraka zany dia malahelo tokoa ny ray aman-dreny sy ny tanora rehetrarehetra eto amin'ny faritry Mananjary amin'ny zavatra tahaka itony. Zavatra ohatran'izao, zavatra mampalahelo eto amin'ny faritra misy anay noho nino sindry azolena taon'ny fanjakana eto aminay. Ka noho izay dia miambiaso anareo any izay marangba tokony mba hoe mazavana akaiky zavatra karan'izao fa izao fotsiny mahazo mavoa ny firenentsika hatramin'izao ka hatramin'izao dia mbola mandeha any ilay sindry azolena. Tsara tompoko. Mba ampatsiro kely ny anaranao azafady fa sao dia sanatria avy eto Mananjary. Tadiditsika arovantsika tsara aman-dreny satria izy mahasaky sao dia mbola misy afaka miteny ankoatra azy tsika tanora reto mandraisany ndraikitra fa aza matahotahotra. Iza ny afaka miteny eo? Askive? Tonga dia alefaso aloha zoky be. Tonga dia alefaso aloha inona mba zavatra tianareo tenenina mikasika an'ity. Inona zany no zavatra eritreretinareo atao aloha manoloana an'izao tsindry azolena mahazo ny vahoaka izao? Ny zavatra entitinay atao zao dia hoe hanao fety ny vahoaka ny Mananjary. Dia ohatran'ny misy mpangelingelina dia malahelo be ny fonay amin'ny zavatra misy zao aloha dia malahelo ay. Dia mba manao ansoavo amin'ny izay tsara sitrapo manara-maso akaiky ny zavatra ohatran'izao fa manafotoina izy aloha na ohatra jerena maso akaiky zany dia manafotoina anay zavatra ohatran'izao. Misaotra indrindra tompoko. Araka ny efa voalaza teo moa zany dia manaraka ny izao fampitana amin'ny vantana izao ny izao tontolo izao hatramin'ny communauté internationale ka tsara angamba raha mba asiana fanazavana amin'ny teny frantsay ny zava-miseho eto Mananjary amin'izao fotoana izao. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct du stade aménagé pour accueillir la manifestation Miavatur. C'était à 5h moins quart. Les forces de l'ordre sont venues en masse. Ils sont à peu près 80 éléments qui sont, que nous voyons devant chaque scène. Les scènes qui devaient accueillir les manifestations du député local, Adz, qui devait faire son rapport, qui devait faire son bilan de mandature, mais et qui devrait aussi accueillir le Miavatur organisé par le président Sité Nerandrena Solniek. Pas plus tard que hier, lors de la réunion de la CENI, il a été convenu que les manifestations publiques et les réunions publiques, notamment dans le cadre des élections présidentielles, soient libres. Mais malheureusement, on voit que c'est le contraire qui se passe aujourd'hui à Mananjary, parce que avant même le lever du soleil, avant même que le coq ne chante, les forces de l'ordre sont déjà en pleine action. Ils sont déployés sur
à l'endroit où doit se tenir la manifestation Miavatour et le rapport du député Hadj. Nous pouvons constater aussi que la population est en train de protéger la scène, la dite scène, la scène qui devait accueillir cette manifestation. Ils ont parlé du rapport du député Hadj, évidemment, du Miavatour, mais également de la fête qui devait suivre avec un concert avec le groupe Liko Knink. La population est mécontente par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'ils sont venus en masse de bon matin pour protéger ces infrastructures qui ont déjà été déployées. Le matériel de sonorisation n'a pas encore été installé vu que depuis hier, les intimidations ont commencé. Depuis hier, les forces, les officiers de la police nationale, de la gendarmerie et de l'armée sont déjà venus ici pour dire que coûte que coûte, ils vont empêcher cette manifestation. Du coup, la population s'est organisée pour protéger l'endroit. On notera aussi la présence de plusieurs journalistes venus de la capitale pour couvrir cet événement et qui sont aujourd'hui, les journalistes sont aujourd'hui témoins de cette forme qui sont en train de piétiner, les autorités sont en train de piétiner la démocratie à Madagascar. Voilà ce qu'on peut dire ce matin. Par précaution, nous allons diffuser cette vidéo en direct pour archiver et puis avant que quelques forces zélées ne prennent le téléphone des mains du journaliste. Mesdames et messieurs, nous reviendrons très vite dans quelques minutes. À bientôt. Merci.